Atao fitapapakana amin'izay saosy mihitsy ny fiderana izay ataonao androany. Mba faly mihitsy ny voninahitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Etseo Jesosy fa lehibe izy ary miasa eo ambony raha fiderana izay ataonao izy androany. Masina ianao, masina ianao, masina ianao, masina ianao. Amen.
Sami Jesosy tianay loatra ianao ary tianayko ianao hetsika amonay hetsika voninahitra lehibe ianao Andriamanitra ilay fonbe irany federanao zany Jesosy fa afaka nihira ho anao zahay nanandratra fiderana ho anao ary mino atompo fanankasitrahanao ny fiderana sy ny fony olona izay nideranao teto tamin'ity andro any ity mankasitraka Jesosy io alleluia amen afaka mahazo ny toeranao moramora ianao dia androany aty ampatsihanao hoe ianao dia olona ho any an-danitra sa tsy izany ve ny olona nefa tsy afaka niditra ny lanitra mihitsy raha mbola feno fahotana eo alohany hozy izy ilay iry izay hoe izay madio tanana ihany no afaka mihiditra any an-danitra ka androany ndao araroantsika izao fotoana izao ndao hanadio ny tanantsika eo imason'Andriamanitra isika ndao hanadio ihany koa ny fahotana izay vitantsika teo anatrehany ndao hifonantsika daholo izay rehetra tsy mety nataontsika mba hahafahantsika tena hoe mihaona amin'ny Jesosy mba hahafahantsika tena hoe ho isan'ilay virjina 10 miendry izay ho ampiakarina rehefa tonga ny fotoana hatongavan'i Jesosy ety eny amin'ny rahany lanitra dia manasanao tonga dia ahondreo ny lohanao dia mivavaha ianao mivavaha amin'ny Jesosy ianao ekeo daholo izay rehetra mety fahotana vitanao na zavatra eritreretinao hoe zavatra kely indrindra ary hoe zavatra tena tsisy vidiny eo anatrehanao nefa mety nampalahelo an'Andriamanitra dia hifony avokoa izany amin'izao fotoana izao tena hoe mangatà fifonana eo anatrehan'Andriamanitra ianao aoka ny tenanao manontolo mba tena hoe adio tsisy pentina eo anatrehan'Andriamanitra ka raha ho avy Jesosy amin'izao fotoana izao dia ianao ilay ho isan'ilay olona ho ampakarina diovy ny tenanao diovy mangatà famelan-keloka amin'Andriamanitra mangatà famindrapo avy amin'Andriamanitra ianao mba tsy ho isan'ny olona izay ho very ianao fa isan'ireo olom-bovonjy kosa nefa Jesosy eo indreto ny olonao vavaka aminao amin'izao fotoana izao mitondra izay rehetra mety zavatra rehetra nampalahelo anao nataon'izy ireo mifona ho azy ireo Jesosy mifona aminao ny amin'ny zavatra rehetra izay mety ny saintsisainy ka tena hoe ny fanohatra tamin'ny sitraponao ny amin'ny zavatra rehetra izay mety hoe nojeren'ny masony ka tena tsy araka n'ilay zavatra tadiavinao na zavatra naloko ny vavany izany Jesosy dia hifonako eo anatrehanao tompo mamindra-fo amin'izao olona rehetra izao ianao satria olona maniry ny hiditra any an-danitra avokoa izay rehetrarehetrarehetra ary tena hoe ianao rery ihany ilay ranao masina teo amin'ny azo fijaliana iny rery ihany no afaka nadio anay amin'ny fahotana izay vitanay Jesosy eo te hiona aminao izao vahoakanao izao te hiara-andova ny lanitra aminao izao vahoakanao izao ka mangataka aminao amindra-fo mamindra-fo amin'ny tsirairay avy ianao asandrato mafy ny feo anao tena ataovy mafy mihoatra lavitra noho ny feo anao hatramin'izay ny vavaka izay ataonao amin'izao fotoana izao mba tena izy amindran'i Jesosy fo ianao amindra fo aminao izy mivavaha mafy ianao Jesosy hanolotra ny tenanay indray aminao izahay androany hatolory an' Jesosy ny tenanao sy ny mombanao rehetra manontolo ny fiainanao izay rehetra mahakasikasika ny tenanao aza misy avelana dia kely ary fa tena hoe hatolory manontolo an' Jesosy izany mba ho voatahiry ianao mba ho tonga anao ho isan'ny olona izay andova ny lanitra hatolory ny tenanao hatolory aza misy ajanona na dia kely fotsiny ary fa tena hoe ny tenanao manontolo ny sainao ny fonao indrindra hatolory an' Jesosy izany mba ho amboariny ny toe-ponao mba hifanaraka amin'ilay toe-po mety amin'Andriamanitra alleluia Jesosy eo indreto izany ray
raisoanao zao olona rehetra za raisoanao ny olona tsirairay avy manolotra ny tenany eto anatrehanao Jesosy aza misy avelana dia ray ara fa tena tehirizy eo amin'ny valanao zay tsirairay avy tehirizy izahay niza manolo tena Jesosy dia ho raisinao zany niza manolo tena Jesosy dia ho raisinao zany ho tehirizinao Alleluia tsy hivadika aminao mandrakizay izahay Jesosy tsy hivadika aminao mandrakizay izahay Jesosy ianao rery ihany no tompo sy mpamonjy anay ianao rery ihany no anakinanay ny fiainanay rehetra manontolo Alleluia toy izy ihany fanoloran-tenanao an'Andriamanitra toy izy ihany fa miaino anao Jesosy ary andray anao izy androany Fire now, move to keep you.
napetrakanay teto tamin'ity androandroany ity. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Mino fa tena nanolotra ny tenanao manontolo an Jesosy ianao ary tena hoe tsy hivadika aminy na oviana na inona mitranga. Amen. Dia amin'izao fotoan'izao ary tsika dia hiomana sahady andre ny tenin'Andriamanitra. Sokafo ny fonao hiainao an'izay lazain'ny Tompo aminao androany. Dia melohan'ny ekaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia ndao ataontsika ilay hira rifanahy mpanazava andiny voalohany ihany. Ao aorianan'izay dia asaintsika Pasteur Jean Aimé hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika mbola nomen'Andriamanitra izao tombonandro mpahavelomana izao. Ny tena marina dia ny hoe nomen'Andriamanitra izao tombonandro mpahavelomana izao tsy hoe satria misy sakafo mbola tsy nohaninao, fa nomen'Andriamanitra izao tombonandro izao satria te hikarakaranao ho any an-danitra Andriamanitra. Te hanamboatra antsika ho tonga olona tsara ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra Andriamanitra. Noho izany dia nataony misy izao fotoanandroany izao mba ahafahany mitahantsika. Ho anao izay marary minofa ity fotoana ity dia fotoana hitenenan'Andriamanitra aminao, ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ho sitran'Andriamanitra ianao. Ianao izay matsapa manana vesatra eo amin'ny fiainanao manokana, misy olana heverinao fa saribahana, aminao le izy saribahana. Fa raha mino ianao androany fa eto ny Tompo hovan'Andriamanitra izany olana misy eo amin'ny fiainanao izany. Raha mino azany isika dia hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja! Miarabantsika rehetra ny fotsika. Ny tenin'Andriamanitra moa dia hatramin'ny siny, hatramin'ny voalohany dia efa masina. Fa ny fotsika no mila hoentina eo anatrehan'ny Tompo androany mba tena mitsy hoe vonina andray izany tenin'Andriamanitra izany. Iara hivavaka arsika rehetra tompoko. Ry Jehovandriamanitra Tomponay, faly izay satria anisan'ny olona mbola nomenao tombonandro. Raisinay fahasoavana lehibe ny tombonandro mpahavelomana izay omenao anay. Ary ankehitriny dia tsy mitsahatra ianao fa manokana fotoana mba hahafahanao miteny aminay, mampafantatra ny sitraponao. Ndreto ary izay mitondra ny fonay, ny sainay, ny fananay rehetra mba ho fotosanao ny teninao, mba ho vokisanao ny teninao, mba ho sitranao amin'ny alala amin'ny teninao amin'ity fotoana androany ity. Dia misaotra ary mitenena araka ny fombanao. Misaotra Jesosy, ny devoly izay mpangalateny, mpanaisotra amin'ny teny, mpanatsatso ny tenin'Andriamanitra dia afatray amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy mahavita na inona ny Satana.
fa ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga amin'izay nandrahana azy, ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Tompo, amen. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho fampidirana any amin'ny filazantsarany Jaona 5:10, andininy 7. Hoy izy manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo, na hoe ho azonareo izany. Raha miray amiko ianareo, mitoetra ao anatinareo ny teniko, zany hoe raha inotsika zany io tenin'Andriamanitra io, dia io tenin'Andriamanitra io no miteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary inona azo antoka arak'izay zavatra efa niseho tany aloha nataon'ny Tompo Jesosy tamin'ireo olona maro. Ohatra amin'izany lay lehilahy narary nandritra ny 30 taona. 30 taona nananana olana teo amin'ny fiainany. 30 taona nananana olana teo amin'ny fiainany. 30 taona nandalo fangirifirina sy fanaitainana. Fa teny raim-bavy tao anatin'ny 2 sekondra niova ny tantaran'izany lehilahy zany. Teny raim-bavy nataon'ny Tompo Jesosy nanova ny tantaran'izany lehilahy zany. Ary zany teny izany no andrasantsika eto androany. Izy teny tokana ho alatsak'Andriamanitra ao aminao. Izy teny tokana ho ataon'Andriamanitra aminao. Anova ny tantaram-piainanao izany. Haleloia. Androany dia iresaka isika. Ary everiko fa sitrapon'Andriamanitra ny resantsika izany. Ino moa no ho resantsika androany? Iresakitsika ny amin'ny fiaraha-miangona. Ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miangona. Tahaka an'izao ataontsika androany izao. Haleloia. Tena zava-dehibe loatra ny fiaraha-miangona. Andeha maka tenin'Andriamanitra arsika. Hebreo 10, zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny 5:20. Ny bokin'ny Hebreo 10, 5:20 dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro. Aza mahafoy. Matoa zany ny Baiboly miresaka manao hoe aza mahafoy. Maro ny olona ny mahafoy izany fiaraha-miangona zany. Fa ianao aloha isaorana amin'ny tompo lehibe fa io ianao tonga ao anatin'izao fiaraha-miangona zao eto amin'ity toerana ity, kanivana izany na tsy zany dia amafisin'Andriamanitra androany. Ho tohizanao, ho atsarainao izao fiaraha-miangona zay efa irosonao izao. Aleluia. Fa maninona moa zany Andriamanitra? Fa maninona ny olona no taominy? Fa maninona ny olona no ampahereziny mba tsy hafoy ny fiaraha-miangona? Satria ry havana, tena zava-dehibe loatra eo imason'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra amin'Andriamanitra ny mahita sy ny miaraka amin'ny olona ao anatin'ny fiaraha-miangona. Zao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny filazantsarany Matio 7:20. Ny 9:20 dia mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa na aiza na aiza iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afoany aho. Zany hoe amin'izao anio zao, amin'izao fiaraha-miangona ataontsika izao, eto ny Tompo Jesosy. Eto ny Tompo Jesosy. Ary ny zavatra anankiray fanamariana goavana ambara aminao dia ny hoe na taiza nisy fiaraha-miangona ka natrehan'ny Tompo Jesosy nisy fahagagana foana tao, nisy fanasitranana foana tao, nisy asa mahagaga nataony foana
tao anatin'izany fotoana izany. Raha mino ianao fa eto ny Tompo Jesosy androany manatitra an'ity fotoana ity izy androany, ho sitrana ny aretinao, ho vahan'ny olana amin'ny fiainanao. Zay rehetrarehetra kivikivy ho ampaherezan'Andriamanitra, omeny hery be eto amin'ity toerana ity androany. Ka raha tonga eto ianao, hiala eto amin'ity toerana ity ianao, tsy ho tahaka ny idiranao teto, no hivanao eto amin'ity toerana ity. Anangananao lehilahy mahery izy, anangananao vehivavy mahery izy, tsy hainao tsony le kivikivy sy ketraketraka, fa androany dia nahatsapa tafahoana tamin'i Jesosy ianao. Haleloia. Be dia be ny olona rehefa mandeha dia hoe hoaiza ianao? Andeha hiona amin'ny Tompo aho. Ny rava ny fotoana dia nanontany le anankiray hoe inona ny zavatra tsapanao rehefa niona tamin'ny Tompo ianao? Ohatrany tsy hitako ihany izy ity. Ny olona tena tafahoana amin'ny Tompo marina, manan-kolazaina, manan-kambara, tahaka n'ilay lehilahy anankiray teo amin'ny vavadiny tsara endrika, izay natsangany Petera, dia ny olona nanakihana hoe mba lazao aminay marina, ahoana marina, fa efa naveza marina, ohatrotry ny ahoana marina, fa nanan-kolazaina io lehilahy io. Nalemy dia natsangany, zay ihany. Tsangana zao satria tafahoana, tafaray tamin'Andriamanitra. Niza zany tafahoana amin'Andriamanitra marina, dia zao azo antoka fa hiova ny fiainany. Izay no antony hiazakazantsika, satria be dia be ny zavatra tsy vitantsika amin'ny fiainany, ilantsika an'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra tsy haintsika amin'ny fiainana, ilantsika an'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tafahoana amin'Andriamanitra ianao, ny zavatra tsy vitanao ho fitain'Andriamanitra, ny zavatra tsy hainao ho ataon'Andriamanitra. Ary zany no ananana antoka hoe tsy tahaka ny diranao teo no ivahanao eto amin'ity toerana ity androany. Raha kivikivy ny olana ianao niditra teo, ahery no vahaolanao ataon'Andriamanitra, izany no ivoanao eto amin'ity toerana ity. Ao anatin'ny fivoriam-bavaka na hoe fiaraha-miangona, ao no misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Ao no misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny fivoriam-bavaka na ny fiaraha-miangona, eo Andriamanitra no mandray fanapahan-kevitra fa anatitra. Zany hoe tena zava-dehibe loatra zany ny fiaraha-miangona izay ataontsika izao, satria mahatonga an'Andriamanitra manatitra. Hatramin'izay mety miantso ihany ianao, mety mitaraina ihany ianao, fa androany hatrehany mihitsy ianao. Haleloia. Hatramin'izay ny olona manao atsapaky Tompo ao vonjy ao aho, tsy fantatra hoe iza le Tompo hamonjy azy. Fa ny Tompo androany manome toko mihitsy hoe naizanay izay ngonandrona telo amin'ny anarako, eo amin'izany toerana zany aho, eo amin'izany toerana zany aho, eo amin'izany toerana zany aho. Ary androany dia azo antoka fa eto izy, eto izy. Zay rehetra mino fa eto izy dia hitehaka mafo azy. Haleluia, haleluia. Ary rehefa tonga eo izy, inona moa ny ataony? Tsy jerijery mba tsara kosa le bango volony hanina, na hoe mba tsara kosa le fitafiny hanina. Tsy zany mamaky azy, tsy zany mihitsy ny mamaky azy. Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray zay atrehany izy, ny zavatra mavesatra foana ao amin'Andriamanitra, dia mijery ny olona mangetaheta, mitady ny olona mangetaheta. Izay no nahatonga an'ireny tantara marobe ireny. Ohatra hoe tamin'ny andron'ny Bartimeo, tsy Bartimeo rery ihany nanana olana, na izy rery ihany narary, fa tamin'ny fotoana io lehilahy io rery ihany ny tena nangetaheta. Ka rehefa tonga teo Jesosy, ny olona nangetaheta naneho ny asa lehibe sy mahagaga. Zany hoe na dia tonga eto aza zany ny Tompo, manatitra an'izao fotoana izao ny Tompo, kanefa tsy misy etaeta mihitsy ao anatintsika, hoentitsika eo anatrehany, dia tonga zava-poana ihany ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Fa androany dia mitady Andriamanitra olona mangetaheta. Mangetaheta ninona?
mangetahitana inona, mangetahitanaovana inona. Anjarantsika ny mamaly satria isika rehetra dia samy manana ny zavatra mavesatra ao anatintsika. Zany saty zany, zany saty zany. No zany raha vao niala tany tokantrano ianao ka hamonjy an'izao fivoriam-bavaka izao dia tokony hanana finoana ianao fa ho tafahoana amin'i Jesosy ianao androany. Ho tafahoana amin'i Jesosy ianao androany. Ary androany dia ho tanteraka ilay hira anankiray manao hoe livraison. Isy anjely miakatra sidiny eto amin'ity toerana androany. Satria eto le rôle. Jesosy zany rôle zany. Tsy mety resy zany. Nezahana ny reseny zany fa tsy mety resy zany. Nezahana ny finoana zany fa tsy mety maty zany. Rôle zany. Zany manalitra atsika eto androany. Lay tompony zavatra rehetrarehetra. Ary reo mpiasa rehetrarehetra, ny anjely rehetrarehetra, baikony fotsiny. Zareo ato ananato mehoanina, zareo ato ananato mehoanina, zareo ato ananato mehoanina, zareo arianana rio mehoanina, zareo arianana rio mehoanina. Ry marary sao dia zao dia sitrahana. Ry misy kansery sao dia afaka. Efa mandatsaka izany efa manome izany ho an'ny mangetaheta rehetra. Tsy misy mialamaina. Haleluya. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Ny andininy 2. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe asan'ny apôstôly toko 2 andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery fofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Amen. Hatro ihany. Ary nisy rivotra mahery tonga tapoka. Zany hoe ao amin'ilay fivoriam-bavaka, ao amin'ilay fotoam-bavaka izay aten'Andriamanitra. Eo Andriamanitra no miteny. Ao anatin'ilay fiaraha-mivavaka. Zany hoe anisan'ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miangona. Ao anatin'izany fiaraha-miangona zany no fotoana hanararotan'Andriamanitra itenenana aminao. Androany zao ny tompo manararaotra mihitsy mba miteny aminao. Satria rehefa tonga any an-trano tsy mety mihaino azy mihitsy ianao, mangira fa mbola mihaino vaovao fa ao anatin'ny fiaraha-miangona tsisy afaka manelingely anao fa manome fotoana malalaka mihitsy ianao hoe Andriamanitra mitenena amitsy ianao, mitenena amitsy ianao. Satria ao anatin'ny fiaraha-miangona no fotoana anararotan'Andriamanitra itenenana. Haleluya. Haleluya. Ary izany no ampaheresana atsika hoe ny resaka rehetra izay tsy vita tany ivelany ihany, rehefa tonga amin'ny fotoana fivoriam-bavaka tahaka izao, aza vela izy ikitika anao tsony ny eo akaikinao. Afaka teneninao tsara mihitsy izy hoe iaino an'Andriamanitra zao fampetra tsara. Satria raha Andriamanitra miteny ihany koa ny eo akaikinao, ivadika ny tantara hoe mpanao volany avany Dego ambaty lampy nefa niresahana. Satria efa tsy fantatra tsony ilay feo, satria sady miteny ny atsy. Amin'ny fotoana tahaka izao zany, fivoriam-bavaka tahaka izao zany, dia fotoana tena natokana mba hahafana miaino an'Andriamanitra. Ary fotoana ahafahan'Andriamanitra miteny ihany koa. Ndray andro tamin'ny andron'ny apôstôly no nitranga izao tantara izao. Ary inoko anefa fa ny zavatra nataony tamin'izany, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy miova io Jesosy io, omaly anio ary tsy miova zany Jesosy zany. Ny zavatra nataony tamin'izany ataony androany. Haleluya. Inona ny zavatra nitranga? Rehefa tena nahery vaika ny fanenjehana, rehefa maty Jesosy, ny mpianatra nieritreritra hoe izay ny vita ny tantara.
fa Jesosy tsy mba vita zany ny tantarany, ary ny olona miaraka amin'ny Jesosy tsy mba vita zany ny tantarany. Ataony Jesosy manahaka azy foana zany ny fiainan'ny olona miaraka aminy, fa tsy hoe ny azy ataony hafa dia ny ho an'izay manaraka azy hafa, fa ataony miralenta mihitsy hoe raha zao nisy teo amiko tsy mety resy zay miaraka amiko koa tsy mety resy zany. Halleluja, amen. Inona ary ny zavatra nitranga? Zao namarany ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 2:7-10. Ny Jaona 2:7-10. Dia ny ten'Andriamanitra hoe rehefa ariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarany izay niangonan'ny mpianatra no ny fatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe ataovy mafy be, ataovy mafy be. Ia, ho an'izay mila an'izany ihany mahay miteny azany. Ny trano voarindrina, ny hidy, tsy voalaza hoe niditra teny ambaravarakely Jesosy, fa ny hidy daholo ny trano, fa Jesosy tsy voasaka ny rindrina. Jesosy tsy voasaka ny varavarana ny kiatony. Niza hanao sakana, niza hanao barazy, zao Jesosy ambarako aminao zao, tsy voasakana na inona na inona. Rehefa hiasa izy tsy voasakana na inona na inona. Amen. Fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiangonana sampana misy atsika teo atapy-tanety anankiray. Zao ny zavatra nitranga, nodoran'ny olona ny tanety. Ilay trano fiangonana nefa tafo-bozaka, ao anatina kininina, ao anatina alakely. Fa rehefa nidorana ilay ala, nitanjona amin'ny fotoana io, nandorana n'ilay ala, dia ny ahatonga n'ilay fiangonana ho may. May daholo ny manodidina rehetrarehetra, fa ilay fiangonana tsisy nikitihana na dia noatran'iny azy. Tsy misy mahasakana rehefa Jesosy zay no hiasa. Ary niza hamely anao, mamely rivotra. Niza hamely anao, manentsy arivotra. Rehefa Jesosy zay no mitondra ny fiainanao. Halleluja, halleluja. Mpianatra ao anatin'ny tahotra, Jesosy tsy mba tara. Bateny kely ny akaikinao, Jesosy tsy mba tara. Halleluja, halleluja. Tsy mba tara izy, fa ny mpianatra tao anatin'ny ororo mihitsy, tao anatin'ny ady mafy mihitsy, teo izy ny tonga. Tsy nampahery izy fa tonga dia nanome izy. Inona zavatra nomeny teo? Inona zavatra nomeny teo? Zany fiadanana nomeny tamin'izany fotoana zany, mbola omeny anao koa androany. Vao tonga izy dia niseho, tsy navelany lobavy reo hoe enjana be Jesosy tsy mila an'izany. Fa ho Jesosy efa fantatro daholo ny enjana anareo, fa aminareo ho enjana, fa za miteny aminareo fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Halleluja, halleluja. Tao anatin'ny fiaraha-miangona nafahan'ny tompona nanaroatra ny zaran'izany fiadanana zany. Ao anatin'ny fiaraha-miangona dia mizara fiadanana ho an'ny olona mangetaheta fiadanana Andriamanitra. Fiadanana tompoko dia tsy zavatra vidiana eny analakely, fa raha zany ny vidiana hoe azo vidiana, ngamba ianao tsy anisany. Fa misaotra n'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy mba vidim-bola ny fiadanana.
fa fanomezana ataon'Andriamanitra ho an'izay rehetra miaraka aminy, ho an'izay rehetra mangeta eto, dia omena an'izany fiadanana izany. Ianao ve anisan'ilay matahotra, ianao ve anisan'ilay mitebiteby, eto Jesosy androany afaka hiteny aminao manao hoe fiadanana ho anao, fiadanana ho anao, fiadanana ho antsika rehetra. Teka mabe ho azy ianao fa tsara izy. Haleluya. Tsy tongatonga ho azy ty fivorinana. Haleluya. Iza daholo androany nandray an'izany izy. Mitebitebinao avadika fiadanana, mitahotra ho avadika fiadanana, ninona tsao reny nosofinao ho avadika fiadanana izany. Jesosy anatanteraka izany amin'ny fiainanao. Amen. Zava-dehibe loatra izao fiaraha-miangona izao, ary zay mahatonga azy miteny hoe ianao rahalahy, ianao ranabavy, ho anao izay mbola misalasala, misokatra ny varavarany fiangonana Androndrakety. Misy fivavahana indimy isaky ny alahady ato. Ho anao izay mbola variana, tsy namonjy ny fiaraha-miangona, miantso anao, manambara amintsika rehetrarehetra, ianao mpanaraka amin'ny televizion, ianao mandre ao amin'ny toriteny amin'ny radio, ianao izay nitoriana teny Akalamanjana sy ny sisa rehetrarehetra, variana tany amin'ny tokantrano. Misy fiaraha-miangona ngeza be, misy fiaraha-miangona tean'i Jesosy ao Androndrakely eo. Mila tonga ianao, mila tonga ianao, mba ninona andraisanao ny anjara voatendry efa nataon'Andriamanitra ho anao. Amen. Amen. Hoana ihany koa nambara soratra masina araky ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 4. Ny 9:30 dia milaza ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 4. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany, ny trano izay niangonany, niovitrovotra ny trano izay niangonany, dia feno ny fanahy masina izy rehetra. Tsy ny apahany tsy ny lehilahy ihany fa ny vehivavy rehetra tonga tao koa dia nandray ny fanahy masina. Haleluya. Feno ny fanahy masina izy rehetra. Ao anatin'ny fiaraha-miangona zany, fotoana anankiray ihany koa ahafahan'Andriamanitra mizara ny fanahany. Fotoana anankiray ihany koa ahafahan'ny olona rehetra mandray ny fahafenony ny fanahy masina. Tonga eto zany zao tsika androany dia minofa ho feno ianao androany, ho fenony ianao androany, satria zava-dehibe loatra ny fahafenony ny fanahy masina. Eno tsara, rehefa andeha Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe aza mietiketikety aloha ianareo, fa andeha aho dia ho irahako aty aminareo ny mpananatra. Dia tsy izay izany fa ny fotsiny ianareo tera zao dia anisan'ny lehilahy anankiray nanana ny maizy azy raha resaka atao hoe fivelomana no resahana. Mpanarato izy, fandray andro rehefa te amonjy azy Andriamanitra, rehefa tena te ampiseho aminy, te andresy lahatra azy Jesosy, dia zao ny zavatra nataon'ny Tompo, zavatra tsotra kely. Petera nanomboka ny arivariva, nanomboka ny tetiny kilian rehetrarehetra hoe ry kilian, ampiko fefany misy fa mba ampiko fefany gado fa mba ataovy misimisy ny avansy. Za tena mino fa azo be dia be mihitsy androany satria takitaka zao ny fahitako ny paoziny rano ao. Kanjo tamin'ny fotoana iny mihitsy no nitenen'i Jesosy daholo ny trondro hoe ry trondro, rehefa milatsaka ny araton'ny Petera mandosira. Rehefa nazo an'izany baiko zany ny trondro dia nakatoaviny ny tompony. Iza moa le tompony? Andriamanitra Jesosy. Rehefa mibaikony Jesosy zany ny trondro hoe rehefa milatsaka ny araton'ny Petera dia mandosira daholo. Dia
le bakiraro le latsaka tany re sisa no voasito Petera ny alavany tsisy trondro mihitsy maraina ihany ny andro na ny vary ariva aza efa nafafafy no hoan'ny trondro tao mba hamitahana azy ataovy io zay ataonao fa rehefa tsy hamonjy anao zay Andriamanitra dia misy hira anankiray manao hoe dia mihodina dia mitiaroka tsisy eo very hevitry Petera lasa amin'izay izy andeha hanasa ny arato satria maraina ny andro sady ao anatin'ny fiasana saina hoe za efa nanome toky an'le client taria varatra fa ho ampikofefany mihitsy ny azy gado le vola avance ity efa lanin'ny ankizy nandoavana an'izao tsisy amerenana azy tsony za ty tsy nahazo trondro na ray azy dia hitanao le olona nanao zavatra tsy naomby ohatran'le enao le tamin'iny tadidinao iny mihitsy nanao zavatra anao tamin'ny dia tsy naomby ianao zay nanatikatona anao belary ho aza manadala satria tsy naomby ianao zay manatikatona rehetra mahazo daholo ary ny ankizy efa manomboka mahazo an'izay mama dia aza manatikatona an'io mihitsy aloha aza manatikatona an'io mihitsy fa raha zay manatikatona eo satria nanao zavatra tsy naomby zay mama nanao zavatra tsy naomby zay dada tsy azo atonina eo ampanasana arato anefa Petera nanatona Jesosy fa tsy ndroany na gaga eo fa naninona mba tsy ndroany satria raha ny fahakivinana ananany raha ny fahaketrana izy teo aminy zay nanatokatona rehetrarehetra teo danananga mandehany aza manadala fa rehefa tonga Jesosy dia mbola niteny tamin'izay manao Petera zao io samby kelinao io mba ho indramiko vetivety mba ho ampiasaiko kely vetivety raha zany teo amin'ny toerana dia zao nga mananaovako azy io ampiasao samby kely totombitana io tsisy ilana azy sisy mety nanako-lazay fa mety niteny an'izany ihany Petera fa tsy soratana fa tsy nirarahin' Jesosy koa nefa zany fa ny ao am-pony Jesosy dia hoe tsy maintsy hanehoako ny maizy aty lehilahy ty fa miseho mahay loatra miseho manam-pahaizana loatra miseho mahay mamitaka ny trondro loatra tsy fatany fa zany no mibaiko ny trondro fa tsisy fa nanaiky izy teo sisy Petera apetrolo iny arato iny avy aloha tsy seho kely vetivety raha olona tsy naomby ny mbola ampiasaina tahaka zany mba hanahoana re ngamba dia hoe tonko manadala sady mimenimenina ihany fa Petera aloha tsy nanao an'izany fa nataony ampitiavana hoe ny tompo ty tonga eto anatriako ty no zany hoajaiko izy na dia tena efa ao anatin'ny tsy fahobiazana tanteraka aza ny fiainanao kanefa mbola afaka hitodika ny sainao hanaja an'Andriamanitra mbola misy fanantenany zany fa iova ny fiainana amen natositra eo ve ho sisitra ampidiry lalindalina kokoa eo za efa dia mbalana mbola tsy mety ihany ve zao oka eo azy nampianatra an'izay ny tompo mbola zay ny tao amin'izay ny fahatsarana rehetrarehetra moa misy zava-magaka zay tsy haiko fa satria izy milaza ny tenany amin'io moa misy zava-magaka zay tsy haiko fa ranga ihany ny sofony Petera resaka zava-mahagaga izy zany inona zany resahany zany moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa mba fantatrao moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa naveriny ihany tsisy toteny vanina io fa zay ihany io moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa taitro Petera amin'ny farany ajanoko ty fa ohatrany tena mahaliana azy zany
misy zava-magaga tsy hainy va iza re zany resahany zany, iza zany ambarany zany. Vita amin'izay afa-po tsara izy tamin'izay zavatra nylazainy. Petera alaivo amin'izay ah. Tsy Petera aloha tena olona pakatoa izy, nanomboka teo dia nasehony fa lehilahy pakatoa an'Andriamanitra izy. Ao fa alaiko ianao e, nalaina. Petera nieritreritra nanao hoe arak'ilay afatra nylazainy hoe moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa tonga dia fenitrondro ny samy kely netiny avany ka ny tsisy ninina tao. Matetika ny tratran'izany maheno ny sofintsika, mandray ny fanahintsika, moa misy zava-magaga zay tsy hainy fa mirehatra mihitsy, amaina zany mihitsy e. Fa mody amin'izay samy kely tsisy ninina ny hitanao. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa. Sady manomboka mitanonitsy, manomboka kivy, manomboka ketraka, fandroany aho amotsitra teny aminao. Mitrosa rehetrarehetra zay misy teo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity, tsy valy ty taona ity raha tsy voafafa, raha tsy afaka ao anatin'izany trosa izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola tsisy vola anaty samokely. Fa noho izao fiaraha-miangona androany zao, dia aseho amin'ny tompo aminao fa Andriamanitra miasa ao anatin'izany fiaraha-miangona izany izy. Halleloja. Mampahery a, mahafinaritra aloha ho antsika rehetrarehetra fijoroana vavolombelona, fanatonana nay mpanompon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra, ilazana ny amin'ny nandraisanareo zavatsoa tao anatin'ny fampianarana, tao anatin'ny toroteny, ny afatra zay nampitondrain'Andriamanitra, mankasitraka anareo ny amin'ireny rehetrarehetra ireny. Fa ny zavatra mpampitanay dia ny hoe miorena tsara. Alleluia. Miorena tsara. Rehefa tonga amin'izay dia ozy izy Jesosy tamin'ny Petera, Petera, io samokely tsisy ninina io, aiza le aratonao teo? Dia ozy efa voasasy, efa madio tsara, efa sahirana mihitsy any nanesitra an'le bozaka, satria tsisy ninina azoko androany afa-tsy bozaka. Tsisy ninina azoko androany afa-tsy le fatin'akanjo efa tamin'ny aty fahafiry angambo reny. Tsy mba azo anaovana akory fa voaraizina dia efa paritaka. Tsisy fanantenana intsony fa o Jesosy, zao a, hoeto samokely io, hoeto ny aratonao, mandehana miroso ary amin'ny lalindalina, alatsao ny aratonao fa azo azan-dranobe ianao. Mbola naseho amin'ny Petera ihany fa mahay no Jesosy izy. Nandritry ny alina any efa teo e. Tenao koa efa namaly impiry anao zay dia efa namaly. Inona ny tsy efa nataoko? Nataoko n'izao. Nataoko n'izao. Nataoko n'izao. Raha mbola resaka fivelomana eto an-tany, tsisy tsy nataoko. Ohatra ny tehiteny an'izany Petera. Fa ho Jesosy marina zany. Fa nataonao zany satria nataonao tamin'ny hery ny tenanao, nataonao tamin'ny fahaizanao sy ny fahalalanao, fa manomboka eto indray ataovy zany satria zany no miteny aminao, anao fahagagana aminao aho, anao asa lehibe aminao aho, ombanao aho amin'izany hetsy aho ataonao zany, ataovy zany. Halleluja. Lasa zay Petera, tsy resiko lahatra mihitsy izy ty. Efa mba nezaka ny resy lahatra azy ihany aho hoe nandritry ny alina ankeo azany efa teo e, fa tsy mety resy lahatra mihitsy izy. Ka zao, no zany teny lazainy zany ho ataoko aho, no zany teny lazainy zany ho ataoko aho. Lasy Petera, sady miasa saina ihany izy amin'ny alina efa teto, tadidiko misy tamin'ny eniny iny teto aho, tamin'ny fito teto, tamin'ny valo tetsy, tamin'ny sivy tero, tamin'ny 12 alina tetsy, tamin'ny telo maraina efa herianina, tsisy tsy naleko.
fa loranga latsaketo zanga no afa-baraka. Ianao rehefa manaiky an'izay hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy anao tsy ny fahafahambaraka. Rehefa manaraka tsara ilay tondrosotra an'Andriamanitra ianao, tsy anao zany fahafahambaraka. Joro vavolombelona aminao amin'izany tao anatin'ny fanokafana asan'Andriamanitra io. Tena ohatrany hoe apetraka Andriamanitra ao anaty lavaka anankiray ianao, tsisy mahita. Fa andro fahavaratra be, tena ao anatin'ny tena hoe tsisy ninona. Tamin'izany na telefona ary mbola tsy nisy teo an-tanana. Fa irahan'Andriamanitra avy any Antananarivo, avy aty Antananarivo, tonga any ambanivohitra, mpanompon'Andriamanitra, tonga dia miaraka amin'ny vary amin'ny gony. Olona tsy mahalala hoe tsy manana vary nge olona ireo fa tonga dia vary amin'ny gony. Pastera, tonga avy aty, alefa varinareo, vary iny, zay nganam-boly vary. Any an-danitra misy vary maniry. Rehefa Andriamanitra miasa tsisy masakany. Naseho ny tompony voninahiny, nisitona amin'izay Petera. Izy nieritreritra ohatra le fisitona azy tamin'ny alina ihany. Kanjo! Nisy nanohatra. Niasa indray ny sainy, tena misy faton'olona indray ato. Mbola ratsy ihany ny sainy, na dia efa fahombiazana be zao azy. Zany zavatra matetika mahazo atsika. Dia isika ihany mamosavy ny fiainantsika. Efa fahombiazana be zao no ataon'Andriamanitra. Marina tsy faton'olona indray ity. Efa fitahiana zao mbola lazaina loza ihany. Stomina. Stomina. Loranga stomina. 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 Mbola tsisy niesika ihany aloha. Marina sy tazomy mivody azo ao ambany ao ty zavatra ty. Fa rehefa nanana faharetana, nisitona, akory ny zavatra mahagaga an'seho teo, anomboka mipelipelitsy amin'izay. Kopakopaka arabaina ry Petera. Arabaina ry Petera. Zay mbola tsy azonao hatramin'izay. Fa androany zay azonao. Arabaina ry Petera. Zay mbola tsy hitany masonao, mbola tsy reny ny sofinao, nandikitra tao am-ponao, efa amboarina Andriamanitra. Woo! Halleluja! Nanomboka ny arahaba amin'ny Petera ny fitahiana. Ary amin'izao fiatombohan'ny 2 volana faran'izao, iarabanao ihany koa ny fitahiana. Fa zao ny afatra. Raha natsapa bangabanga ianao tamin'ny 10 volana lasa, ao anatin'ny 2 volana faran'ity, aza vela izy ho banga ny famonjenao fiaraha-miangona. Na dia nikily azy, fa raha mbola mandray ny sofinao, fiaraha-miangona. Tongava rahalahy, raha mbola mandray ny sofinao, ranabavy, fiaraha-miangona. Tongava ranabavy fa hiteny aminao ao Andriamanitra. Amen. Amen. Halleluja. Ny fanahy masina zarain'Andriamanitra ao anatin'ny fiaraha-miangona. Androany tsy alamaina ianao, ho fenon'Andriamanitra ny fanahany ianao. Izany fanahy masina zany, izany fanahin'Andriamanitra zany, izany le antsoina hoe mpamorona. Inona natao hoe mpamorona? Manao ny tsy misy ho tonga misy. Zany hoe niza androany ho feno ny fanahy masina, ny tsy misy ao amin'ny fiainanao tsy maintsy misy, ny banga ao amin'ny fiainanao tsy maintsy feno. Tsy ianao ny asa, fa asa amin'ny fanahy masina zany. Ny anjaranao meteza androany mba ho anisan'ny olona mendrika andray ny fanahy masina. Meteza androany mba ho anisan'ny olona mendrika andray ny fanahy masina. Halleluja. Fa rehefa feno ny fanahy masina ianao, dia fanahy masina raisinao androany io, amorona atmosfera vaovao, amorona lalana vaovao, amorona fahagagana vaovao. Tsy arak'ilay mahazatra anao hatramin'izay, azaferanao amin'ny fisainanao sy ny fahalalanao ny hetsika ataon'Andriamanitra. Amen. Fa meteza fotsiny androany, mino hoe fanahy masina mila anao mamenoa ianao androany. Amen.
ny fanahy masina tompoko tsy arak'izay matetika ny olona efa na dia atao efa fiderana fangatana ny fanahy masina aza dia mbola tsy tafiditra foana ao anatin'le hoe fandraisana zany fanahy masina zany ao anatina fivoriam-bavaka fanahy masina satria heverin'ny olona fa ny ambaravarakely any nga mafana masina. Ao anatina fifatoana fotoana foy anova tantara zany ary za mampahery anao ao anatina fotoana fiaraha-miangona tahaka izao aza vela isy angalatra ny fotoananao na dia 2 sekondra azy fa io fiaraha-miangona ataontsika io no tena amorona tantara vaovao ho an'ny fiainantsika. Hatramin'izay ianao nanao fivelomana, hatramin'izay ianao nitady fa mbola io eo ihany nampanatenanao ny vadinao fa hividianana an'izao ianao mandrakity ny androany sy kobidony vidino anao tsisy tanteraka zay lazainy fa androany milaza aminao fa zay lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ao fiainanao, zay lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Haleloia, amen. Zany sa tsy zany ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny filazantsara liko azafady liko 7 tamin'ny fotoan'andro mantsy Jesosy nanao ny asa teto amin'ity zao tontolo zao ty dia nanatanteraka fiaraha-miangona izy ny toerana nanaovany an'izany dia teny Akalamanjana sao dia misy anontany manko aiza ho aiza ny fiangonana nanaovan'i Jesosy fivoriana na fiaraha-miangona fa Jesosy nanao fiaraha-miangona teny Akalamanjana satria tsy misy trano atonona ny olona nampianarin'ny tompo tamin'izany, tsy misy trano atonona ny olona manatanteraka fiaraha-mivavaka tamin'izany. Noho zany teny Akalamanjana Jesosy no nanao fiaraha-miangona. Ny filazantsara liko 7 zao dia miresaka fa nanao fiaraha-miangona tany amin'ny toerana anankiray, toerana malalaka, toerana tsisy mpanenjelina, toerana tsy misy inon'inona. Tany Jesosy nanao fiaraha-miangona. Asan'ny liko 7:2. Ary ny efa hariva ny andro dia nanantona ny 12 lahy kanao tamin'ny raha vao ny vahoaka mba kanesany amin'ny vohitra manodidina sy any an-tsaha andro sy hitatianina fa tany efitra fa aty antany foana isika azafady. Haleloia. Fa hoy izy taminy omenareo hanitra izy ary hoy ireo tsy manana mihoatra no mofo 5 sy azan-drano 2 zahay raha tsy andeha hividy hanina ho an'ireo olona rehetra ireo. Amen. Jesosy tany an-tany efitra, tany amin'ny tany malalaka, nanao fiaraha-mivavaka, nanao fivoriam-bavaka. Dia nanatona an'izay ny mpianatra satria nanomboka harivariva ny andro dia manomboka misy manoka ary ranabavy. Dia hoy izy dia mpanompon'Andriamanitra hoe ho azy ka nanomboka tapa-kevitra amin'izay ny apôstôly hoe andao tenenina ny tompo hoe raha vao amin'izay ireo vahoaka ireo andeha hitady hanina mba hahafahantsika mihinana an'ilay mofo 5 sy azan-drano 2. Zany hoe izy ireo nefa tena natsiaronona dia mody ny vahoaka ny nanoliana. Kano tsy napoiziny ny valiteny nataon'ny tompo Jesosy hoe izay manompo ahy tsisy mialamaina, izay manompo ahy tsisy mialamaina, izay manompo ahy tsisy mialamaina, izay manompo ahy tsisy mody-maina, izay niaraka tamin'ny tety tsisy mialamaina zany fa na ny kely na ny lehibe androany omena azy ny zaza azy. Wow, aleluia. Tsy misy mialamaina izay rehetra manompo azy. Tsy omby 5,000 nisan'ny lehilahy dia atao fahatorany vehivavy satria ny lehilahy matetika vitsy foana raha manisitsika zao dia ray eto zao tsisy lehilahy mihitsy vavy daholy. Tsy omby 5,000 nefa ny lehilahy fotsiny. Raha fahatoroa zany vehivavy 5,000 sy 1 alina, olona 2 hetsy zany, 2 alina azafady, olona 2 alina zany no fahanana amin'ny fotoana io amin'ny alalan'iny mofo 5 sy azan-drano 2. Firy metatra zany ny halavan'ny mofo?
firy kilao ny lanjan'le trondro. Fa zao nafinatra zay vao mipetraka amin'ny vahoaka. Ny mpianatra manao hoe aloha izy andeha hitady ihany, fa izy ny tompo tsy mila mitady, zay nanompo ahy, tsy mila misahirana, zay nanompo ahy, fa za manana ampo azy, za manana ampo azy, na de kely aza ny fahitanareo azy eo an-tanana, ampy io, ampy io. Zay mipetraka izy, petra ony sady efa miasa saina ihany rahala aminy io. Hoe mba azo avy androany sa tsy azo, fa mofo dimy sy azan-dranoa ihany eo. Petra ony manaova 10. Rehefa mipetraka tsara, mipakato rehetrarehetra, satria tamin'ny fotoana io nisy rangabe tsy nakatoa. Aza mampiresaka fa koa nahitanareo hanina tiany efitra teo, rehefa vita ny toroteninareo aloha zay andeha. Lasa rangabe fa maty teny an-dalana. Fa zay nakatoa rehetrarehetra, nanaraka tsara zay nilazain'Andriamanitra taminy, nipetraka. Amin'ny fotoana isika mampiasa manohatra an'Andriamanitra amin'ny alalasaitsika, fahafatesana no azo amin'izany. Fa amin'ny fotoana isika manaiky fotsiny zay lazain'Andriamanitra, iova ho an'ny tantaranao. Tsy maintsy iova ho an'ny tantaranao. Anao asa lehibe amin'ny fiainanao, Andriamanitra. Mipetraka ny olona. Raisina mofo dimy sy azan-drano roa. Nozaraina. Tamin'ny voalohany izy, lanjainy ny tompo ohatr'izao. Fa rehefa aveo nangonina ny ambony, tsy vitany lanjaina. Satria ny ambony 12 sobika. Ao amin'Andriamanitra, ny ambony betsaka. Ny ao amin'Andriamanitra, ny ambony betsaka. Tsy hoe tsy voky ny olona, fa ninana ny olona ka voky, ary nangonina ny sisa-tsilany 12 sobika. Andriamanitra tompoko, dia manao mihoatra no zay heverintsika. Andriamanitra tompoko, manao ny tsara no zay heverinao eo amin'ny fiainanao. No zany, inona ny tokony ho ataonao? Ny tokony ho ataontsika, tsotra ihany, manekehan'Andriamanitra. Raha miantso anao izy, mba ho anisan'ny olona azoto, ka tsy hafoy fiaraha-miangony ianao, ekeo zany. Amin'ny fotoana mahatonga manaraka an'izany fotsiny ianao, hoe no nitoro teny nataon'ny pastera kokoa hoe aza mahafoy fiaraha-miangona, azoko tsara izy iny. No zany, za na inona misy ato an-trano, ninona misy ato an-tanàna, fiaraha-miangona androany, andeha aho hanompo an'i Jesosy aho, andeha aho hanompo an'i Jesosy aho. Fa isaky ny mandeha ianao, mitondra mody, dia afamafo an'Andriamanitra fa izany no ataon'Andriamanitra aminao. Halleluja, halleluja, amen. Tao anatina fiaraha-miangona, nandraisana vehivavy anankiray, narary nandritra ny 12 taona fanasitranana. Jesosy mampianatra, ry vahoaka, izao dia miresaka aminareo, anio, izao tontolo izao dia ho foana, misy fanjakan'Andriamanitra ambara amintsika, fa nisy vehivavy anankiray tao anatin'ny fivoriam-bavaka, nikitika ny lamban'i Jesosy. 12 taona izy teo am-pandriana, tsisy ninona azo ny fianakaviana natao afa-tsy ranom-boankazo. 12 taona izy teo am-pandriana, nandalo ny fananany rehetrarehetra, fa tsisy fanasitranana ho azy. Fa tao anatina fivoriam-bavaka anankiray, tao amin'izany toeran'izany Jesosy, sitrana ny loharanona retina, niala ny loharanona retina, afaka ny loharanona retina, ho ataon'Andriamanitra amin'izay marary, ho ataon'Andriamanitra amin'izay marary, manatrika eto amin'ity toeran'ity izany, zay mandeha an'izao teny izao, na izanaiza andrenesanao azy, raha marary ianao, hoe sorona ny loharanona retina rehetra ao amin'ny tenanao, ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy, fa sitrana ianao. Halleluja.
voarenao ve zany ao anatina fiarah-miangona daholy no ahitana ho an'izany. Za zao vavolombelona betsaka ny trangan-javatra teo amin'ny fiainako, betsaka. Anisan'izany lay za foniny tamin'izany fotoana tanora zazalahy nitaizan'ireo zanoko vavy 5, zany lehibe ao an-tanàna, zany mibaiko mandidy sy manapaka. Mamanay tamin'izany mpampianatra any ambanivohitra, alefa ny fotsiny vary dia fa irany mandaminazy eo, zany mandaminazy. Halleluja. Hainao tsara ny fandaminako azy. Raha nanafatry mama hoe 3 kapoaka nandrahonareo ny atoandro, ataovy 5 kapoaka. Tsy adalany zany fa no le fanompona tena mirehatra tsara, mafana tsara, dia manino? Matanjaka ny finoana. Dia zany lazaiko tamin'ny maraina manao hoe ny olona dia mikaikaika manao hoe miakatra ny vidim-piainana, miakatra ny vidim-piainana, miakatra an'izao, miakatra an'izao. Fa hoy zako hoe raha azo atao ny mivavaka tompo hoe mbola ampiakariny ohatran'izao dia natao. Satria ny olona tena miaraka amin'Andriamanitra marina, araka ny ohatra ny lazaiko tamin'ny maraina hoe ny zanaky ny mpanao aorita na 3 alina aza ny vidiny aorita anankiray, izy mihinana fotsiny. Alefa ataovy andrahoy 5 kapoaka, 9 kapoaka, zay mahavoky atsika atao fa zanak'Andriamanitra tsy miafiafy. Raha ny tranga tamin'io tantara io, satria tapabolana melo lany hanina, lany ny sakafo. Nanomboka ny tomany amin'izay dia hoy sisy le zandriko vavy rehetra hoe ela ianina tonga an'izao, raha tsy natao be fandro zao le izy mbola mbaninana dadandradra samy tantara teo. Dia hoy zay ako, minoy ianareo fa raha maraina anao fagagan'Andriamanitra. Talata tadidiko tsara ny andro talata nanomboka tsinina ny zahay. Raha atoandro anao fagagana ny tompo, tonga ny atoandro mbola tsisy fagaga. Miroa afarapitso maraina, ivavaka be mihitsy ny foazako tamin'ny ray alina. Vavaka. Ohatr'izao mihitsy ny atsembohako tamin'izany, vavaka. Ary ohatra ny efa hitako mihitsy ao ambadiky ny varavarana, le vary raiky tapo. Nosokafana ny varavarana, mbola tsy taondray le izy. Fa mbola tsy kivy fa hozy ako, androany hariva, misy fotoam-bavaka ao Ampasanimalo. Andeha monjy fiaraha-miangona. Fa nandeha namonjy fiaraha-miangona zasy le zandriko vavy. Zay miandraikitra ny fiangonana ao Ampasanimalo izy amin'izao. Nandeha vavaka tonga tao am-piangonana, ohatra ny tsisy resaka fa tsy le varinay tao. Ianareo zay pietsena amin'ny arona taratasy, zay rehefa miloloha amin'ny gony ianao mandeha mody. Wow! Zany mihitsy hoa. Ianareo zay efa zatra varoso, andrahoy ny vary maina ataovy ranona bango menamena. Ozy ohatra ny efa tena hita leranga io mihitsy ny zavatra. Ny rava ny fotoana, dia ozy ako mahatsaliana baviko, zaraina ny raharaha. Zao ianao manofa vary, tonga dia vary maina be androany, araka le lazain'ny tompo, tao ranona pango menamena. Ianona makarano, ianona mandrehatrafo, ianona manasa vilany, ianona mandrehatrafo, za andeha etsena sosisy anandrano lokatsika androany. Hoanina iany rehetrarehetra kama sy mahafantatra ny tantara ty mararikanina. Tsy aretikanina zany toko fafinonan'Andriamanitra. Wow, lasa amin'izay ny rava ny fivorim-bavaka, fiaraha-mivavaka. Iny an-dalana miady le devoly, ahita zaza torany elahy androany. Miezaka manino, mamono an'ilay tenin'Andriamanitra. Fa zao foana ny teniko, mahatsaliana bavaka. Tsy miova mihitsy ny programa. Tsy miova mihitsy ny programa. Tsy miova. Lasa. Reo le zandrinay, le zandriko efatra amin'ny rahavava efa mitatakolaka. Eo atokotany. Zay vao lavidavitra efa mahatazana. Tatakolaka izy. Vao nahatazana ana izy dia nonkantsangana. Dia zao no nataony izy.
le olona roanitsy ny nakanina na vitananao an'izao tonga dia nirehatra be ny fonoko hoe halleloia halleloia. Zay raha nabavo aho, tsy miova mihitsy mandrapatonga tao an-trano, tsy miova ho aho. Vao tonga izay nisy rangahy ina natravary raigony aho. Dia izany no afany hoe tsisy mahazo ny kitikity teo iny ty zavatra petrany ambony aromaro ty fa tsy ela ihany. Izay le zavatra. Mandraky tia androany manontany foana hoe izy olona io, satria rehefa tonga ny fotoana fandefasany mamana ery le sakafo mbola tonga ihany le izy. Dia iza zany le izy? Mbola misy mihitsy ny anjely ry havana ao anatin'ny fiaraha-miangona no aman'Andriamanitra ny olana rehetra. Ao anatin'ny fiaraha-miangona andraisana zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra. Amen. Aza mahafoy fiaraha-miangona. Iara hivavaka hisaotra ny tompontsika. Raha io misaotra anao zay, voninahitra ho anao, fiadananao aminay tsiray avy. Mitaiza anay ianao, mikolokolo anay ianao, tsy mamela anay ho very, fa manana drafitra ho an'ny fiainanay, fiangonana, zanakao ianao. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny fanazavana ny sainay, fa tsy faty antoka ao anay ny fandehanana manompo anao eto amin'izao toerana izao. Tsy faty antoka ao an'ny fiangonana ny fanokanana fotoana miara-mivavaka, fa fotoana lehibe andraisana zavatra, fotoana lehibe andraisana fahagagana, fotoana lehibe afan'Andriamanitra miteny, fotoana lehibe afana ihany mandray ny fanahy masina. Misaotra, mankasitraka Tompo, voninahitra ho anao, midera anao zay, manandratra anao zay. Halleluja. Angina isika amin'izao fotoana izao, aoko ho feno ny fanahy ianao, eto ny fanahy masina, ao amin'izay misy ny fanan'Andriamanitra dia hisy fanafahana. Ao amin'izay misy ny fanan'Andriamanitra dia misy fanafahana. Raha mety ianao androany, apetrao ny fonao ny tananao, asandrato ny tananao anankiray, teny hoe ny fanahy masino ilaiko ianao, fanahy masino mila anao aho, fanahy masino sakaizako ianao, fanahy masino tena tiako ianao, fanahy masino mitoera ato amiko ianao, aoka olona ato amiko ianao, manapao amin'ny fiainako ianao, fanahy masino mila anao aho. Aoka tena iantsoantso mafy ianao hoe fanahy masino mila anao aho. Arakarak'izany nisy ny etaeta ao anatinao, izay mangetaheta dia isondrano velona iboboky avao anatiny, izay mangetaheta dia isondrano velona iboboky avao anatiny, izay mangetaheta dia isondrano velona iboboky avao anatiny. Raiso ny fanahy masina, veloma indray, efa tao anatinao foana izy hatramin'izay, mila sokafana izay nanampina an'ilay loharano, ilay loharano ny fanahy masina tao anatinao, izay tapina hatramin'izay, sokafana izany androany amin'ny anaran'i Jesosy, hibohiboky avy ao anatinao ny hery ny fanahy masina, ameno sy andrakotra anao, ka tonga na olona hafakely indray ao ambadika izao fotoana izao. Misaotra Tompo, misaotra, misaotra fanahy masina. Halleluja, halleluja. Asandrato ny tananao anankiroa, dia teneny hoe raisiko ny fitahin'Andriamanitra, raisiko ny fitahin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ninninona zavatra hitan'ny masoko, ninninona zavatra reniny sofiko, dia ny fantatro Andriamanitra mitahy aho,
misaotra raiko, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Amen. Teka mabe ho an'i Jesosy. Mbola hitohy te tanana mafy ho an'i Jesosy antsika amin'izao fotoan'izao. Ny olona tahina rehetra dia hite tanana mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, misaotra Jesosy. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika manome ho an'Andriamanitra isika amin'izao fotoan'izao. Hoentiny hampafoli-karena hoy ny tenin'Andriamanitra dia hosokafako anareo ny varavaran'ny lanitra. Tiako izany fa efa ho avy ny fitahiana lehibe izay andraindrainao. Amen. Eny ary ny hampafoli-karena no entintsika mialoha miaraka amin'ny rakoboady sy ny rakom-pisaorana hoentina ety anoloana ety amin'ny boaty amin'ny ankavia sy amin'ny ankavanana. Miaraka amin'ny hampafoli-karena dia manentana anao ihany koa hoe toano ny émission antsika radio sy télé fa tena hoentin'Andriamanitra ampiasaina hamonjena fanahin'olona be da be izany dia aza malaina ianao manohana ny asan'Andriamanitra. Entina eto ampovoany eto izany miaraka amin'izay manatitra ny hampafoli-karena no anaterana ihany koa izany fanohanana radio sy télé izany. Ny fanatitra izay mahazatra antsika isan'andro moa izany dia tatazana eny an-toerana ihany. Ao anatin'izay dia anao hira ireto mpitarika fiderana ireto dia mandroso avy hatrany isika rehetra izay avy any ariana tompoko. Utupunay mandrakizay nanaranao rayo aneuna vizay ritum tezanakao mandrakizay nanaranao vanzay rehetra sitrakaoe mandrakizay nanaranao rayo aneuna vizay ritum tezanakao uderane mandrakizay naranao manovanzay rehetra sitrakaoe utupunay mandrakizay nanaranao rayo aneuna vizay ritumpany tezanakao uderaile mandrakizay nanaranao uderaiki nanaranao vanzay rehetra sitrakaoe mandrakizay nanaranao rayo sitrakaao raupio nefa nimitranga kefautana vitanay bafao afao amzay niandro piainanay Tupo. Aleluia. Hey.
aupiny nefa ny mitranga ke fahotana vitanay mafao afao am'izay ny androm-piainanay Terenay amby fo tomponay malasy izay midera sy makalasy tomponay mahery ny fitiavanao tsy mihery tomponay mpanjaka ianao ny tompony laka halleluya derao ny tompo Kala zao ny anarana fitiavaka re tomponay jitoa tomponay jitoa ianao zahay zanakao fanomponao tokoa andao zao tontolo izao vonkanaradia anao Kristy ho zanakao manoa hanaraka anao Jesua arovy sy tatana ny fahavalonay sakana sakana sy lay devole sy anaraka nay itsony any vavakay hakilinay aminao any androm-piainanay hankalazaina ny anaranao halleluya Ny filazana zany dia tahaka an'izao vao eo moa tsika nampianatra antsika i pasteur Jean Aimé hoe mila mamonjy ny fiara-miangona foana isika dia mino fa hanatanteraka izany ianao androany sady izany ve satria dia amin'izao tapany ariva zao indray dia mbola misy fitoam-bavaka anankiroa izay ahafahantsika manovo hery avy amin'Andriamanitra eto androany ny amin'ny 12 zany dia ny amin'ny 2 ora afaka mandamina tsara ny programanao ianao dia manasanao hoe tongava ianao eto fa efa miandry ianao eto Jesosy efa manana zavatra tsara homanina ho anao izy dia aza diso anjarany amin'izay ianao ny amin'ny andavanandro ihany koa dia misy fitoam-bavaka isika eto amin'izao trano fiangonana izao ny talata amin'ny 12 ora atoandro dia izany moa dia hialohavana fifadikanana ny maraina manomboka amin'ny 9 ora maraina izany dia ny alakamisy ihany koa dia tahaka an'izay amin'ny 12 ora atoandro ny fitoam-bavaka ny fifadikanana dia manomboka ny maraina dia manentana anao hoe samy tonga daholo isika dia ny filazana lehibe ihany koa izay apetraka amintsika amin'ity andro androany ity dia ny fotoana izay atokantsika hisaorana an'Andriamanitra anao anatitra fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra isika ny alahady faraiky amby 10 ny volana Desambra rarintsika raha hisaotra an'Andriamanitra satria nandrivotra iainanao ary dia omen'Andriamanitra anao maimaim-pona izany izay rehetra efa fanirinao hatramin'izay dia omen'Andriamanitra anao izany dia izay rehetra mbola hoangatahnao ihany koa dia mbola omen'Andriamanitra anao izany ka izay indrindra no antony isaorantsika an'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity ny alahady faraiky amby 10 ny volana Desambra tsy tonga fotsiny ianao hoe hisaotra amin'ny vavanao fa tena hoe aseho antsika marika hita maso hoe tena mendrika ny isaorana ilay Andriamanitra izay tompontsika dia tian'izao sahady dia efa homany izany fanatim-pisaorana izay hoentinao an'Andriamanitra izany araka ny haben'ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fitahiana izay omen'Andriamanitra anao sady izany ve raha marina ary izany dia andaontsika hoe hitehaka mafy ho an'Andriamanitra raha mbola misy mafy noho izany
dia efa ataovy izany satria soratsika an'Andriamanitra dieny izao sahady. Dia melohan'ny amarana antsika ny fotoana ary dia angatantsika reto mpitarika fiderany reto mba hanao hira anankiroa tena hifaliana. Vonany amin'izany ve aloha ianao? Raha vona ianao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao ary dia ndaontsika hifaly hiderany tompo ao anatin'izay hira izay. Hiderany tompotsika dia ao anatin'izany dia mino sahady fa tena indray fahasoavana amin'ny karazana avy amin'Andriamanitra ianao. Eo Kristi pazada bebukacha ila fiderana dinuan kazakanau Yesu Kristi pazaka budi pazaka amini parade sawiderana amini arive budirakana niakuleche bukacha sia siku preche fiderana amini parade sawiderana amini arive budirakana niakuleche Di fiderana Yesu Kristi pazaka bebukacha ila fiderana dinuan kazakanau Yesu Kristi pazaka budi pazaka amini parade sawiderana amini arive budirakana niakuleche bukacha sia siku preche fiderana amini parade sawiderana amini arive budirakana niakuleche bukacha sia siku preche fiderana Siku preche fiderana amini parade sawiderana amini arive budirakana niakuleche bukacha sia siku preche fiderana
tutu faideranao eny andizay sotrinao riray avoavotizay eravoravo ny vomirana tutu faideranao eny andizay sotrinao riray avoavotizay eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay Ni akulira kuizao sinififali Numeni teso wale nifamu tena lete Sani akulitikiku Numeni fanta kabe ni akulira kuizao sinififali Numeni teso wale nifamu tena lete Sani akulitikiku eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay Anio deu sapanao io rivalina tsy si fetra Uravoravo ianao ny alaelonao fiadanana itoetra Ora tsy Jesu anio deu sapanao io rivalina tsy si fetra Uravoravo ianao ny alaelonao fiadanana itoetra Eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay eravoravo ny vomirana tutu avoavotizay mirana sanatray eravanao riray avoavotizay Misaotranao zay Jesosy malala hoany amin'ny fahatanterahany fotoana teto tamin'ity androandroanyity misaotra ny amin'ny fampianarana rehetra izay nomenao misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny révélation ho an'ny tsirairay avy misaotra betsaka ny amin'ny fanatrehanao tompo ary misaotra sahady ny amin'ny fotoana rariva izay ho atrehanao fotoana rariva izay handraisanay be avy aminao dia mankasitraka indrindra Jesosy eo misaotra betsaka fanahy masinao alleluia amen